tonga soa daholo tsika rehetra ary dia ny tompo hiteny amiko, tompo ampiteny aho dia ny tompo hiteny amintsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao. Tsy hanavahana na iza ny fotoana eto, fa na iza mangetaeta ny tenin'Andriamanitra, maniry hiaridera sy hankalazan'ny tompo, hanome voninahitra ny tompo, dia tonga soa daholo na aviaiza na aviaiza. Raha isaky ny misy fotoana ka ho avy foana ianao, mety zay. Raha sendra mandalo ianao, mety koa zay. Fa ny tompo no mitarika ny tsirairay avy araka ny sitrapony ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny mamaika antsika dia ny andraisan'ny tsirairay avy ny filazantsara marina, ary ny tena filazantsara marina dia mifantoka amin'ny Jesosy. Jesosy no ivony, ary mba tafahoana amin'ny Jesosy ny tsirairay avy anova ny fiainany, tonga azy hanana fiainana mandrakizay. Tsy ho tafahoana amin'olombelona na amina hetsika anankiray, fa tena ho tafahoana amin'ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy, ilay Andriamanitra tokana Jesosy Kristy mba hahazoany fiainana mandrakizay. Dia izay ny anton'ny fotoana tonga antsika tsirairay avy hanana an'izay fifandraisana manokana miaraka amin'ny Jesosy zay, ary tombo ho tafatoetra tsara ao amin'ny Jesosy. Satria izao andro izao dia andro sarotra, andro fiainana ao anatin'ny miovaova, ary mila manana an'ilay tsy miovitsika dia Jesosy Kristy. Amen. Dia tonga soa daholo tsika, tonga soa tsika tsirairay avy, tompo hikasika anao, tompo hiteny aminao, tompo amelombelona ny fanahinao koa ao anatin'izao fotoana izao. Amen. Andray tenin'Andriamanitra avy hatrany sika. Izao ny zavatra voasoratra any amin'ny epistiliny Petera any. Hoe izao zavatra rehetra izao dia ho levon'ny afo. Izao zavatra ary rehetra izao dia ho levon'ny afo potika. Raha ho levon'ny afo izy izao zavatra rehetra izao dia inona ny toy an'ilay zavatra tenenin'ny apôstôly Petera ao anatin'ilay teny? Toe-panahy tokony hanao ahoana moa isika? Toe-panahy tokony hanao ahoana ahako sy anao? Raha fantatrao ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, raha fantatrao ny voasoratra atao anatina Baiboly hoe izao tontolo izao, ty planeta tsika ty, izao zavatra nohariny izao dia miandry voasoratra hoe ho levonina amin'ny afo. Dia petraka fanontaniana napetraka ny apôstôly hoe toe-panahy tokony hanao ahoana ary sika? Toe-panahy tokony hanao ahoana sika? Ahoana ny valina? Ahoana ny eritreritrao? Manahoana ny toe-panahinao amin'izao vaninandro ianantsika izao 2 juin 2019? Toe-panahy tokony hanao ahoana sika? Fanontaniana mipetraka izay, afaka mamalina tsirairay avy. Toe-panahy manana ny fahamarinana. Toe-panahy fahamasinana, manam-pitiavana, matahotra an'Andriamanitra, vonona andray an' Jesosy. Atondray ary tsy miovaova, misaina izay an'Andriamanitra. Faraparany marina daholo izay voalaza zay. Toe-panahy vonona lalandava, toe-panahy tsy mifikitra amin'ny tany. Oui, or la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et vigilants pour prier. Atompotra afaran'ny zavatra rehetra koa endre mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Amen. Soratsika rehetrarehetra, sorany amin'izay fizarana zavatra tiany tompo napetraka izay. Fa dia marina tokoa izay rehetra izay
ary zavatra tena tia napetraka amintsika androany ary maniry any foko maniry ato anatiko dia araka ilay voalaza teo hoe misaina izay an'Andriamanitra, misaina izay an'Andriamanitra. Mba fantatrao ve, mba fantatsika ve amin'izao ora sy fotoana izao hoe inona no eritreretan'Andriamanitra? Mba fantatsika ve amin'izao fotoana izao hoe inona ny faniriana lalina an' Jesosy ao anatiny ao, inona ny etaeta lalina ny Tompo ao anatiny ao amin'izao ora sy fotoana iainantsika izao, amin'izao voaninandro iainantsika izao? Fantatsika ve zay? Na tsika eto amin'ity toerana ity, na tsika manaraka izao video izao hoe inona moa zany zay hoe misaina ny an'Andriamanitra zay? Inona le toe-pon'Andriamanitra, inona le etaetan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Tadidiko eto tsika miresaka eto Jesosy Kristy rehefa nilaza ny faminaniana ny amin'ny hoe anandratana anazy, zanak'olona ozy izy dia atolotra, dia hovonoana, dia afaka telona dia hitsangana. Dia tao aorian'izay Petera dia niteny hoe sanatria ho anao zany, sanatria ho anao zany raha vonoana ianao. Satria nafinaritra ny Petera ny fisiany Jesosy teo. Nafinaritra ny Petera le zava-magaga rehetra nataon Jesosy, le hery tao amin'i Jesosy, le fahagagany Jesosy, le maha Jesosy an' Jesosy, dia nafinaritra ny Petera mihitsy. Satria tonga mihitsy Jesosy dia hafa kely rehefa teo Jesosy, hafa kely rehefa teo Jesosy. Ny Jios ary moa ny teny hoe manahoana indray ty fampianarana vaovao ty, fampianarana vaovao misy fahefana. Lehilahy manao moa ty fandrivotra ara baikony manaiky azy, ny siklônina baikony manaiky azy. Zany hoe zay tao amin'ny fahasarotana rehetrarehetra, tao amin'ny fahasahirana rehetrarehetra, tao amin'ny zavatra nanahirana rehetrarehetra, tsisy zavatra bloqué zany teo amin'i Jesosy fa nivady daholo, nivady daholo, nivady daholo, nivady daholo. Alleloia. Marina sa diso. Ary rehefa tonga amin'izay ny tenin'ny Petera tamin'i Jesosy hoe, tenin'i Jesosy tamin'ny Petera hoe ho avy amin'izay fotoana izay amonoana anahy. Dia ozy Petera mety hivadika amin'izay zany toedrarah fa tsy ohatran'ny zavatra nisy teo tsony. Dia ozy Petera sanatria aminao zany, fa tokony hiaraka amiko eto foana ianao. Dia ozy Jesosy, ahoana navalan'i Jesosy? Masin Petera, mankanesa ho hivoaka ianao ry Satana, fa tsy mba misaina izay an'Andriamanitra ianao fa ny an'olombelona. Tsy mba misaina izay an'Andriamanitra ianao fa ny an'olombelona. Inona ary izay misaina izay an'Andriamanitra izay fa tsy an'olombelona? Dia izay ny zavatra tena tiany Tompo apetraka amintsika hoe ao hivoaka ianao ry Satana ozy, fa tsy mba misaina izay an'Andriamanitra ianao fa misaina ny an'olombelona. Izaso ianao izay tonga eto, izaho izay mitory, tsika tsirairay avy izay mandre, tsika mandray ny ten'Andriamanitra. Ny zavatra tediavin'ny Tompo amiko sy aminao dia ny saina ny zavatra an'Andriamanitra, ary anana ny toe-po tahaka an'Andriamanitra, anana ny fanirian'Andriamanitra, anana ny etaetan'Andriamanitra. Raha lazaiko hoe Jesosy zany, anana ny etaetan' Jesosy, anana ny fanirian' Jesosy, anana hevitra zay an' Jesosy. Ary zay hoe hevitra ny an' Jesosy zay, izay saintsainany an' Jesosy zay, izay alalan'ny toe-pony Jesosy zay, dia ny etaeta-mpamonjena, etaeta-panavaozana, etaeta isin'ny fanajana sy tahotra marina an'Andriamanitra. Mivavaka tsika hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Tsy haiko anao rona mivavaka ohatran'izany. Tsy fahazarantsika ny hoe araka anao vavaka nampianarin'ny Tompo, fa zavatra napetraky ny Tompo ao anatiny dia hoe ho tonga anie ny fanjakanao. Vavaka nampianarin'i Jesosy ao anatinao mihitsy ihany koa hoe zany hoe ho tonga anie ny fanjakanao Jesosy. Ny fanjakan'i Jesosy zany dia fanjakan'ny fahamarinana, fanjakan'ny fahamasinana, fanjakan'ny tahotra an'Andriamanitra. Ho tonga anie ny fanjakanao. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia fanjakan'ny fahamarinana, fanjakan'ny fahamasinana, fanjakan'ny tsy misy ota, tsisy ota mipetraka. Dia ny zavatra zao voalaza ao amin'ny epistiliny nosoratan'i Jaona hoe zao no nahatongava ny zanak'Andriamanitra dia ny hamotika ny fahotana. Ny hamotika ny fahotana, ny andefina ny fahotana. Zay ny antony ny hahatongavan'i Jesosy.
ny andevona ny fahotana ny amotika ny fahotana satria ny fahotana ny zava-doza mitarika fahaverezana. Fahotana ny zava-doza nampisy fisarahana amin'Andriamanitra ka mahatonga ny olona tsy hanana fiainana. Dia ny atony nahatongavan'i Jesosy voalohany indrindra eto tany dia ny andevona ny fahotana ary ny andevona ny ota izay tsy fahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ny mission an'i Jesosy voalohany indrindra. Izay ny mission an'i Jesosy, ny andevona ny ota, ny andevona ny fahotana. Toe-panahy tokony ianao ahoantsika, toe-panahy misaina ny an'Andriamanitra, toe-panahy mangetaheta ny an'Andriamanitra, toe-panahy maniry an'Andriamanitra, toe-panahy mitady fatratra an' Jesosy Kristy. Izany ve ny ao anatintsika? Izany zasy ianao. Ato amin'ny Nehemia raha isika ten'Andriamanitra. Nehemia tantaran'ny Nehemia, tsara ianao raha mamaky an'ity tantaran'ny Nehemia ity rehefa any an-trano, raha efa voavakinao ilay izy dia isaorana ny tompo dia raha mbola tarihan'ny tompo ianao mbola merina maky azy ianaranao zavatra maro ao anatiny ao dia manasanao mbola maky an'izay rehefa any an-trano, fa tsy hoavakintsika eto daholo ilay izy fa ny zavatra nisy fotsiny raisiko ny Nehemia toko voalohany. Ny tantaran'ny Nehemia zanaky Hakalia tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20 raha tany an-dapa any Sosana aho dia tonga Hanani anankiray amin'ny rahalahiko mba amin'ny lehilahy sasany avy tany Joda ary nantaniko azy ny amin'ny jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema ka hoy navaliny ny sisa tamin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny manda ny Jerosalema sady nodoran'ny afo ny vavahadiny. Ny amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa. Ny sisa tamin'ny fahababoana izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny mando an'i Jerosalema sady nodoran'ny afo ny vavahadiny. Raha tsara izay teny izay, voarodana ny afo ny Jerosalema, voarodana ny mando an'i Jerosalema sady nodoran'ny afo ny vavahadiny. Ary rehefa nandray izany teny izany aho dia nipetraka ny tomany sady ny ferinaina andro maro ary ny fahadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra. Tenin'Andriamanitra dia mazava, tenin'Andriamanitra dia miresaka, tenin'Andriamanitra dia miteny. Izao indray no voasoratra. Ary rehefa nandray izany teny izany aho dia nipetraka ny tomany sady ny ferinaina andro maro ary ny fahadianina sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra ka nanao hoe indrisy ry Jehovah Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra izay mitandrina fanekena sy famindrapo amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny. Aoka iaino ny sofinao ary hiratra ny masonao mba hoenonao ny vavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro amanalina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao sy izay anekeko ny fahotan'ny zanak'Israely izay efa nanotanay taminao fa izao sy ny mpiamakavin-draiko dia samy efa nanota avokoa. Averiko kely indray eo. Aoka iaino ny sofinao ary ahiratra ny masonao mba hoenonao ny fivavaky ny mpanomponao izay ataoko eto anatrehanao ankehitriny andro amanalina ho an'ny zanak'Israely mpanomponao. Sy anekeko ny fahotan'ny zanak'Israely izay efa nanotanay taminao fa izao sy ny mpianakavin-draiko dia samy efa nanota avokoa. Efa nanao izay ratsy indrindra taminao izay ka tsy nitandrina ny didy na ny lalàna na ny fitsipika izay nandidinao an'i Mosesy mpanomponao. Hosarovanao any ilay teny
nandidina ho an'ny Mosesy mpanomponao hoe raha manao izay mahadiso ianareo dia ampely anareo any amin'ny firenena maro aho. Nefa raha miverina amiko kosa ianareo ka mitandrina ny didiko sy mankatoa azy, na dia isy voaroka hatrany amparavodin-lanitra azy ianareo, dia avy any no anangonako azy ka hoentiko ho ao amin'ny fitoerana izay novidiko ampitoerako ny anarako izy. Ary ireo dia mpanomponao sy olonao izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tananao mahery. Koa mitaraina aminao aho ry Jehovah, mihaino ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao. Raisondray izay teny izay. Fivavaky ny mpanomponao rehetra izay faly amin'ny fahatahorana ny anaranao. Ary ambinina ny mpanomponao anio, ary ao ka azo famindrapo eo mason'io lehilahy io aho, fa mpitondra kapoky ny mpanjaka aho. Ty zao ihany ny vaky teny. Ary tamin'ny volana Nisana, tamin'ny taona faharoapolo nazakany Artaxerxesy, raha teo anoloan'ny divay, dia noraisiko ka natolotro ny mpanjaka. Fa vao izay aho no mba nalahelo teo anatrehany. Fa vao izay aho no mba nalahelo teo anatrehany. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, nahoana ny malahelo tarehinao, kanefa tsy marary tsinona. Tsy zavatra hafa zao, fa alahelo-po mihitsy. Dia raiky tahotra indrindra aho, ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ho velona mandrakizay ny mpanjaka, nahoana ny tsy alahelo tarehy aho, fa rava ny tanàna misy ny fasan-drazako, sady efa levon'ny afo ny vavahadiny. Veriko ihany zany teny rehetrarehetra zany, efa milatsaka ny anatinao zany teny zany, efa miteny amiko sy aminao zany teny zany. Fa vao zay aho no nalahelo teo anatrehany, andininy farany, tapany farany amin'ny andininy voalohany amin'ny toko faharoa. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, nahoana ny malahelo tarehinao, kanefa tsy marary tsinona. Tsy zavatra hafa zao, fa alahelo-po mihitsy. Dia raiky tahotra indrindra aho, ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ho velona mandrakizay ny mpanjaka, nahoana ny tsy alahelo tarehy aho, fa rava ny tanàna misy ny fasan-drazako, sady efa levon'ny afo ny vavahadiny. Rava ny tanàna, levon'ny afo ny vavahadiny. Zay ny voasoratra eo. Rava ozy izy no mandan'i Jerosalema tery ambony, mitondra fahoriana ny olona ao. Nahoana ozy izy ny tsy alahelo tarehy. Ny mpanjaka tamiko, inona ary no angatahanao andiny fahefatra? Dia nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny lanitra aho taloha. Dia vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe, raha sitraky ny mpanjaka ka mahita fiteo masonao ny mpanomponao, dia alefaso an'i Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasan-drazako, mba hanamboarako azy. Aleluia! Alefaso any Joda aho ho any amin'ny tanàna misy ny fasan-drazako, mba nino? Mba hanamboarako azy. Mba hanamboarako azy. Dia hoy ny mpanjaka tamiko, ny vatin'ny mpanjaka koa nipetraka teo anilany, ahatrotrinona any anefa ianao, ary roviana no iverina. Ka dia sitraky ny mpanjaka ny andefa, ary dia nilaza fotoana taminy aho. Aleluia! Toy izy le tantara aorianao fa mahafinaritra be. Fa zavatra tena tia napetraka amintsika dia zao, ny alahelo-panahy. Ny alahelo-panahy, ny tsy fahafapo ao anaty mahita zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao. Ny tsy fahafapo ao anaty mahita zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao. Raha mahita ny fiainan'izao tontolo zao ianao, ny faharatsiana eto amin'izao tontolo zao, izay meratsy, ny toe-panahin'ny olona, ny toe-tsain'ny olona, ny fomba fisainan'ny olona, ny fomba fanao rehetra, izay efa miopapana mihitsy ny fahotana. Ataoko aminao, lazaiko aminao, tsisy tokony hafaly be loatra intsony eto. Raha tena misaina ny fisainan'Andriamanitra ianao, raha tena mijery ny hevitry Jesosy ianao, raha tena miray amin'ilay tena foto-boaloboka ianao, dia ho tsapanao fa malahelo Jesosy amin'izao ora fotoana izao. Ho tsapanao fa mavesatra ianao am-pony Jesosy amin'izao fotoana izao, satria mirongatra ny faharatsiana, feno fahalotona ny tany, feno faharatsiana, ary hodorana hoy ny voalaza. Kanefa le olona ao anatin'io tany io tia no havotana, nefa mafo, mafiatoka, manota, mani, matitra. Dia zay ny etaetan'ny tompo. Etaetanao ve zany? Fanirianao ve zany? Sa mbola mifantoka amin'ny anao ve ny vavakao?
mbola mifantoka amin'ny momba anao ve ny vavakao, mbola mitadiny ianao sy ny momba anao ve ny vavakao. Zao no izy raha lasaina bavy, zao ny zavatra misy raha lasaina bavy. Zany hoe ankalain'olona zany noho ny filazantsara, aza mitomany sy malahelo amin'izany tsony fa efa klasika zany. Efa monnaie courante hozy ny vazaha, efa zany foana e, tsy vaovao zany. Tsy fantatro hoe mafy ny asa, mafy ny ady, ny piraitapotsy isy miova, ny ray aman-dreny manenjika anao. Efa fomban-javatra zany, efa zava-misy zany, aza mijanona ela eo. Tsy fantatro hoe tsy mety miova ny ao an-trano. Be da be ny olana lazainao e, be da be ny zavatra rehetrarehetra manahirana lazainao raha ny Jesosy ianao. Tsy fantatra hoe betsaka ny ady, betsaka ny fakapanahy, betsaka ny zavatra manahirana. Fa zao no lazainy Paoly, zao no lazainy Petera ihany no milaza an'izay. Maninona ho izay izy Petera? Efa manjo ny rahalahy rehetra zany. Efa manjo ny rahalahy rehetra zany. Tiany Petera lazaina dia zao tsy spesialy io anao io, fa ohatran'ny rehetrarehetra ihany io. Manjo ny rahalahy rehetra daholo izay lesahanao eo e. Dikan'izay aza mijanona be eo amin'ny ianao, aza centre be eo amin'ny ianao, ny anao. Alleluia. Mba hitanao ve ny toe-panahy Nehemia? Zao lazaiko anao tena tiako ianao hanana toe-panahy ohatran'ny Nehemia. Za koa mba hanana be da be ohatran'ny Nehemia. Nehemia zany maninona? Aiza ny toerana misy an'i Nehemia? Tany Soza. Zany hoe babo izy fa tany Soza. Aiza ny plasin'ny Nehemia? Ao amin'ny mpanjaka. Ratsy sa tsara zany toerana zany raha mason'olombelona? Tsara dia tsara zany toerana zany, plasin'ny mpanjaka. Raha amin'izao fotoana zany, amin'izao fotoana iainantsika zao, farafaratsy zany eny Avoloha zany ianao na eny Ambosoroatra. Raha ny firenena malagasy Repoblika Madagasikara, fa tamin'izany fanjakana zany tena hoe mpanjakan'izao tontolo izao mihitsy e. Dia rehefa nanjaka zany ny mpanjaka teo dia Nehemia tsara toerana, tsara plasy. Ary rehefa tsara toerana, tsara plasy, mpandroso divay teo akaiky mpanjaka teo. Raha mason'olombelona zany dia tena tafavoaka Nehemia. Zay tafity Nehemia any amin'ny mpanjaka mihitsy. Mpandroso divay amin'ny mpanjaka ave, tsisy mahory azy tsony. Fa zao no lazaiko anao, ory izy tao anatiny. Lazaiko anao fa na ny asa tsara anao, na ny vola miditra aminao isan'andro, na ny marika amin'ny fiaranao tsara be, na ny tranonao vita tsara be, tsy ahatonga fifalianao anao mihitsy zany raha maka ny toe-pon'i Jesosy ianao. Lazaiko anao zany. Na sifra tahaka n'inona, na marché tafavoaka, na zavatra azo sy ny sisa maro isan-karazany, alahelo am-panahy foana ianao raha ohatra ianao ka mitovy fo amin'i Jesosy. Tsisy zavatra hitondra faliananao maharitra eto tany fa lazaiko anao zany. Ary zay mihitsy ny zavatra tadiavin'i Jesosy ho an'ny mpino, ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ty fivavahana kristianina ty e, tsy fivavahana raha tiako tenenanao e, ty miaraka amin'i Jesosy ty e. Lazaiko anao ty miaraka amin'i Jesosy ty dia zao tsy hitondra anao ho afa-po amin'ny eto tany. Zay no lazaiko anao. Tsy hitondra anao ho afa-po amin'ny eto tany, fa renao no afa-po amin'ny eto tany manakaikeza kokoa ianao an Jesosy fa tsy tena mbola tafakaiky an Jesosy ianao zay. Zay tsy hitoritsika zavatra ny tany. Zay tsy ampijorotsika vavolombelona olona eto hoe nitady asa dia nahita asa, dia nahazo vola be fa tsara karama, na hoe tena katsaka tena mba hanao trano dia tena vita ny trano, na hoe tena nitady fiara fa nandeha tongotra foana hatramin'izay dia nahazo fiara tsara tarehibe azy. Tsy ilayntsika zany fijoroana vavolombelona zany. Tsy ilayntsika zany. Satria zany mandeha ho azy fotsiny zany rehefa tiany Jesosy omena. Fa tsy zany ny fatohantsika amin'ity fitoriana miaraka amin'i Jesosy ty. Tsy izany raha lasaina bavy tsy izany ny fatohantsika. Mampalahelo mahita ny olona voafitaka e. Zany ny fivavahana amin'izao fotoana, zany ny fitoriana amin'izao fotoana. Zany hoe intéressé lina azafady miteny hoe miketriketrika hivavaka satria mba azo trano, azo fiara, azo asa tsara, azo vola be dia hivavaka.
Tsy izany ny antony ivavahana. Tsy izany ny antony ivavahana. Ary tsy hanao publicité anao an'izany mihitsy hoe vavahana andao hivavaka fa azo trano be, azo fiara be, azo vola be, azo asa tsara sy ny sisa. Fa be da be tsy mivavaka fa mbola manana asa tsara noho ianao. Be da be tsy mivavaka fa mbola manana trano tsara ngeza be noho ianao. Be da be tsy mivavaka fa mbola manana fiara tsara be noho ianao. Tsy izany zany ny filazantsara. Tsy izany ny mamaiky. Tsy izany ny fitoriana. Zay vohizina aminao amin'izao fotoana. Indrisy fa zay ny zavatra misy. Fa ny zavatra mipetraka dia zao hoy izy hoe mitondra fahoriana ny olonao. Rava ny mandan'i Jerosalema ary voarotana. Inona dikan'izay? Tsisy fiarovana intsony le fo. Tsisy fahamarinana intsony, tsisy fahamasinana, tsisy tahotra n'Andriamanitra. Navesatra ny tao am-pony Nehemia. Navesatra ny tao am-pony Nehemia. Zay lazaiko anao teo teo akaiky ny mpanjaka, tsara toerana, tsara plasy fa ny tao am-pony naratra ny fo. Satria nalahelo ny fo satria ny jiosy piraita-po aminy mantra, ory, rodana ny mandany. Manda mirodana zany dikan'izany raha tenenina amin'ny teny malagasy koa dia tantely afa-drakotra. Tsisy fiarovana intsony fa zay ataon'olona aminy, zay tian'olona atao sy ny maro isan-karazany. Zavatra misy dia zao, potiky ny fahotana zao tontolo zao. Potiky ny fahotana ny tsirairay avy. Andevo ny fahotana ny olona, any amin'ny lalana tsy izy ny olona, any amin'ny filazantsara tsy izy ny olona, fa mivavaka ihany fa mpanota, mivavaka ihany fa andevoniota, mivavaka ihany fa ao anatin'ny faratsiana. Dia mbola faly ve ny fonao amin'izany? Mbola faly ve ny ao anatinao amin'izany? Mbola mahafinaritra anao ve zany amin'izany hoe tsara, tsy misy alahelo ve ao anatinao hoe ahoana ny ataoko mba hahazoany reto olona reto fiainana? Ahoana ny ataoko mba hahazoana manaparitaka hatrany ny filazantsara? Aleloia! Fotoana zao tena iverenana marina amin'ilay toe-po araka an'Andriamanitra. Iverenana marina amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia zay hoe alahelo am-panahy zay. Zay vesatra ao am-po zay. Misy amin'ny teny frantsay izy dia hoe fardeau. Tena mavesatra aminao ve ny amonjena ny fanahin'ny olona? Mavesatra aminao ve ny amonjena ny manodidina anao, ny mpiara-miasa aminao, ny fiarahamonina, ny amonjena ny Madagasikara? Mavesatra aminao ve zany? Sainao efa faly ny aminao fotsiny hoe zay efa milamina, zay efa voavonjy, zay efa mety ny fiainako isan'andro, mety ny asako, mety ny zanako, salamy zay, mahazo asa tsara, miditra tsara vola, tsisy mahory, misakafo tsara, sy ny sisa fa mety isaorana ny tompo. Tsia. Ao koa aminareo zao saina zao izay tao amin'i Jesosy Kristy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy natao ny zavatra ho fikirana mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra fa nifohana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo. Dikan'izay ndao matotra bebe koa amin'i Jesosy. Ndao sérieux bebe koa amin'i Jesosy. Fa ny ilana an' Jesosy raha lasaina bavy tsy ho anao irery. Tsy ho anao irery. Hoy Paul, lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Hoy Paul hoe napetraka ho adidiko zany. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe charge nomena ho anao ataoko. Charge zany vesatra. Mavesatra ve ianao ny amin'ny filazantsara? Mila toriana, mila zaraina. Satria amin'izao fotoana tsisy an'izay toe-panaraka ny an'i Jesosy izay intsony. Fa lasa ohatran'ny lazaiko anao ny amin'izao fotoana. Fiangonana amin'izao fotoana dia ilay fiangonana ao amin'ny apokalipsy ilay voalaza hoe fiangonana Laodikia. Ny fiangonana Laodikia ny fiangonana amin'izao fotoana. Inona izay fiangonana Laodikia izay? Raiso ny apokalipsy toko 7. Apokalipsy toko 7. Apokalipsy toko 7 andininy voalohany. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao ny lazainy amen. Dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafany ianao. Aleo mangatsika na ho mafany ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika ianao, dia efa alon'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao,
manan-karena sy ela ny hary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Zany fiangonana Laodikia ravako. Zany fiangonana Laodikia, ary zany ty fiangonana amin'izao fotoana 2019 ty eto Madagasikara sy maneran'izao tontolo izao, fiangonana prospère, fiangonana manan-karena ara-materialy. Raha miteny fiangonana dia raiso sary an-tsaina le trano fivavahana ao anatin'izay. Nresahako eto zany. Fiangonana matanjaka, fiangonana manana compte en banque izay manana vola be amina miliara, fiangonana manana materiel tsisy mahory azy. Ka raha manana materiel tsisy mahory azy le fiangonana, manana compte en banque vola amina miliara le fiangonana, dikan'izay le tsirairay avy ao ihany koa zany dia manana. Dia hoy ny voalaza hoe matimaty ianao, tsy mafana ianao, tsy mangatsiaka ianao, fa matimaty ianao. Aleon'ny vavaka ianao, aleo ianao mangatsiaka na aleo ianao mafana, fa matimaty ianao. Satria matimaty ianao dia alokin'ny vavako. Dia hoy izy hoe, zay lazainy teo hoe zao no lazainao, miteny amin'ny tenanao zany ianao. Raha atao amin'ny teny frantsay izy dia lasa misy hoe fierté. Zany hoe lasa misy fifaliana, misy friariana, misy friariana zany hoe zay manana, zay tsy ory, zay manana ny zavatra rehetra, zay manana ny teknôlôjia farany amin'ny resaka fampiasaina ny fitoriana, zay manana ny teknôlôjia farany, zay manana ny enta-manana rehetra ao amin'ny trano fivavahana. Dia hoy izy mihitsy no miteny ao anatiny hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory. Manan-karena sy efa nihary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory. Izay raha ny fijeriny anazy amin'ny maizy azy, amin'ny mason'olombelona. Fa sofa misy ny mason'Andriamanitra, sofa misy ny mason'i Jesosy. Ahoana lazainy Jesosy azy? Kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Tandremo raha lasaina-bavy, tandremo raha lasaina-bavy. Zay le hoe mila manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra ianao, mila manana ohatran'ny toe-pon'i Jesosy ianao, mila manana ohatran'ny fisainan'Andriamanitra ianao. Fa amin'Andriamanitra zany ny fijerin'Andriamanitra tsy taka ny fijerin'ny olona. Ny olona mahita hoe manan-karena, niary fananana be, fa Jesosy mahita hoe ory, malahelo, mahantra, mitanjaka. Aiza ny fijerinao zao tontolo zao? Aiza ny fijerinao zao tontolo zao? Ndray andro sendra nahita tao amin'ny internet tao dia nisy tovolahy kely zay dia nanoratra izy. Vita ny fianarako izy, diplôme décroché. Nahazo materiel matos tsara be. Toy izany, nahazo vady vita mariazy. Dia inona ny tohiny anankiray? Zay ngamba le izy. Diplôme décroché, manana matos tsara be, dia manana tokatrano manambady, dia nasiny 5-5 tery ambany. Hoe tena zay zany le fiainana e. Vita fianarana, zatovolahy, tanora eritreriny, vita fianarana, manana materiel rehetra zay ilaina ary manambady. Dia raha miona amin'ny Jesosy zany dia hoy Jesosy hoe diso zavatra ray aloha ianao, diso zavatra ray aloha ianao. Fa ianao le ory, ianao le mitanjaka, ianao le jamba, ianao le mahantra indrindra. Satria tsy zay le fiainana. Inona ny soa azon'ny olona? Ahoana? Raha mahazo zao tontolo zao aza, kanefa very ny ainy, miazakazaka ho aiza ianao ry tanora, miazakazaka ho aiza sika ray aman-dreny, miazakazaka ho aiza ianao io izay mandray an'ity teny ity. Inona ny targetra amin'ny fiainanao? Inona ny zavatra matimatesanao? Inona ny mahamaky anao? Inona ny tanjonao? Tsy ratsy ny manambady. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe zay lehilahy mahazo vady dia mahazo sitraka avy amin'ny Jehovah. Tsara zany. Tsy ratsy ny manana asa ary manana asa tsara. Satria ozy voasoratra hoe zay tsy mihinana, zay tsy miasa,
aoka izy tsy mihinana. Tsy ratsy ny manana materiel, fa ny ratsy dia ny fieboebonao, ny ratsy dia nao afa-po amin'ireo zavatra misy ireo. Fa araka ilay lazaina teo hoe ny etaetan'Andriamanitra dia ny etaeta-pamonjena ho an'ny olona, etaeta-pamonjena ho an'ny olona. Ny ange lazaiko anao ny ahy efa raha teneniko hoe ny ahy Jesosy efa fantatro karakara anahy, efa fantatro fa mikarakara ny vady aman-janako, efa fantatro fa momba ahy, efa anahy zany efa fantatro ny tompo efa miantoka ny momba rehetra. Fa tsy mijanona eo ny fiarahana amin'i Jesosy, ary tsy izay ny tazona iarahana amin'i Jesosy hoe ilamina. Manahoana ireo manodidina anao ireo, manahoana Madagasikara, manahoana ny mpiarabelona, manahoana ny manodidina anao rehetra rehetra. Tia teny ianao raha ny anao ihany ny eritreretinao fa tsy hevitra ny an'ny hafa ianao. Tia teny ianao ary mila mibebaka eo anatrehan'ny tompo ianao. Raha mieritreritra ianao milamina sy vita tsara ny dia izay ahoana ny manodidina. Lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Tsy hitanao ny tantaran'ny Nehemia, navesatra tamin'ny Nehemia ny zavatra nisy tao a Jerosalema, tao amin'ny tanàna tao a Juda. Mety hoe miresaka koa ho an'izay manaraka an'izao vidéo zao ka tsy eto Madagasikara ianao fa any ivelany. Mety hoe milamina be koa ohatra ny fiainanao sy ny mombanao rehetra. Fa fantaro fa ny olona mila famonjena, na ny eto Madagasikara na ny any ampita zany. Zao kely lazay ny tenin'Andriamanitra, zao ny mila fantatsika hoe ny fiainantsika ity dia mandalo e. Ozy voasoratra amin'ny Salama hoe sofin'ny fofonain'i Jehovah dia tsy hita. Izy ilay hoe ny ary fananana be fa ngeza be ny vita na vokatra be izy, tsy hita izay asiana ny vokatra. Rehefa tsy hita izay asiana ny vokatra dia nanao fanitarana hoe ndao mba hitarina kely zany ny atao trano mba anangonana an'ilay vokatra satria tsy hita ty hoe atao aiza. Dia alao izy anitatra kely tsika dia tehirizina ilay zavatra azontsika rehetrarehetra. Vita ilay fanitarana, tehirizy, tafita tao ny entana sy ny momba izay nahariny rehetrarehetra. Dia izy hoe mahazo miadana amin'izay ianao ary fanago mandritry ny taona maro, fa efa niary tsara ianao ary nitahiry ianao. Fa zao ny fijerin'Andriamanitra. Ahoana fijerin'Andriamanitra? Ry adala. Ry adala. Mafy ene zany teny zany e. Mafy be zany teny zany. Zany hoe ho an'ny olona manana fisaina sala amin'izay, ho an'olona izay manana fomba fiainana sala amin'izay, ho an'olona izay manana toe-panahy ohatran'izay, dia hozy Jesosy hoe ry adala. Miampy zany ty atao anatin'ny apokalipsy ity, tsisy adala tao. Fa azo ampiana zany hoe kanjo ianao lay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitazaka. Fa raha toizana ilay izy raisana amin'ny filazantsara dia hoe ry adala. Anio alina no esorina aminao ny fanahinao. Ho aiza izay narianao rehetra. Toy izany izay manan-karena amin'ny tenany ihany, fa tsy manan-karena any amin'ny Andriamanitra. Raha lasaina bavy izay rehetrarehetra eto, le etaeta-panahy ho an'ny olona ve ao anatinao? Etaeta-pamonjena ho an'ny olona ve ao anatinao? Ho anao aloha voalohany indrindra. Ny zavatra mamaky antsika raha lasaina bavy, ny zavatra mamaky anahy amiko koa aminao dia izao tsy andevon'ny ota intsony ianao. Tsy andevon'ny ota intsony ianao. Fa tena hoe manitsaka fahotana ianao e, manitsaka mainko ianao e, manitsaka fampianaran-diso ianao e. Fa sy ianao mbola mirefarefa amin'ny tany amin'ny fahotana, ianao mbola mirefarefa amin'ny tany amin'ny filan'izao tontolo izao, inona no iavahanao amin'ny olon'izao tontolo izao raha mbola andevon'ny fahotana ihany ianao? Inona no iavahanao amin'ny Babilôna? Babilôna tiako tenenina dia le antoko-pivavahana, les religions traditionnelles. Babilôna tiako tenenina dia raha tenentsika amin'ny teny tsotra fotsiny dia hoe le fiangonana zokiny. Fa azo tenenina koa le fiangonana zandriny, le fombafomba pivavahana rehetra. Inona no iavahanao amin'ny Babilôna, amin'izay ao anatin'ny fombafomba pivavahana, ao anatin'ny anaranara-piangonana, ao anatin'ny resaka rafidatra sy ny fombafomba, raha andevon'ny fahotana ihany ianao? Tsisy iavahanao amin'izany. Tsisy iavahana amin'izany. Alao miverina any dia mitovy amin'ny any ihany. Soarany ihany ny tsara toetra kokoa noho ianao. Soarany ihany ny masina kokoa noho ianao. Soarany ihany ny madio am-po kokoa noho ianao. Soarany ihany no manana fiainana ao amin'i Jesosy kokoa noho ianao. Fa io tsy vitany hoe nivoaka tao Babilôna.
mivoaka tao amin'ny trano misy tilikambo, mivoaka tao amin'ny tsy mandova folo-karena, tsy mandorakitra, tsy manao didy, tsy anaty sampana, tsy vita an'izany fotsiny io. Tsy resaka hoe leo fivavahana dia niala tany. Ary ty zavatra toriana amin'ity ity tsy hoe fikambanan'ny olona leo fivavahana ny eto. Tsy zany mihitsy. Tsy hoe fikambanan'ny olona leo nakana vola sy leo baikona tanaty sampana sy rafitra ny eto. Tsy resaka fikambanana zany ny eto, fa fiaonany tsirairay avy izay mangetaheta marina ny fanafahana amin'ny ota sy iananany tsirairay avy mandeha amin'ny fahamasinana sy amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Ary olona tian Jesosy, haleloia! Satria takon Jesosy raha tao Laodikia. Takon Jesosy raha tao Laodikia satria pastera top modèle ny hitanao any. Pastera mannequin ny hitanao any. Ankizy be da be manao défilé de mode ny hitanao any. Akanjo zao tontolo zao ny hitanao any. Fitiavam-bola sy fitiavan-karena ny hitanao any. Fanekena fahotana ny hitanao any. Fandeferana amin'ny fahotana ny hitanao any. Zay tsy midénoncer hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ohatra ny homosexualité. Ny fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Fa raha tena filazantsara marina ny torianao, raha tena filazantsara marina ny ambara, tokony misy fibebahana mahery vaika raha lasaina bavy. Tokony misy fibebahana mahery vaika raha ny toerana ivavahanao, ny toerana itorianao, ny dradradradranao famasinana, hidradradradranao tahotra an'Andriamanitra, hidradradradranao fitiavana an Jesosy. Lazaiko anao fa zavatra roa fotsiny no mitranga eo. Na le olona mafo dia tsy miverona etsony. Fa akarary sofina azy foana iny raha mitory fibebahana ianao tahotra an'Andriamanitra, fibebahana tao an'Andriamanitra, famasinana sisa. Lona izy, tsy tonga etsony izy. Zay ny ray. Na ny faharoa, tonga dia midaraboka amin'ny tany izy hoe miaika ahy, mibebaka fa tsy janona amin'ny fahotako intsony. Aiza le fiangonana mangetaheta amin'ny famonjen'Andriamanitra? Aiza le fiangonana manana an'izay toe-panaraka an'Andriamanitra zay? Aiza le fiangonana mangetaheta mihitsy hoe te hanana famonjena ho an'ny olona ka ao anaty fivoriam-bavaka anankiray rehefa ao ny toriany Jesosy, rehefa ao anaty fotoana anankiray ka samy masina ny tsirairay avy ao, tsy hisota amin'ny janona ao, tsy hisota amin'ny petraka ao, ary mandresy fahotana ny tsirairay avy. Possible ve zany? Olona mandresy fahotana. Alleluia! Mangetaheta famonjena, maniry toe-panaraka an'Andriamanitra, manana toe-pana ohatra ny any Nehemia. Tsy nahoany Nehemia azy plasiny, tsy nahoany Nehemia azy momba azy, tsy nahoany Nehemia azy efa milamina ny azy efa any amin'ny mpanjaka. F'izao tsy nilamina izy, tsy nilamina mihitsy izy, tsy afa-po mihitsy izy, satria misy ory any, misy malahelo any, misy manda mirodana any. Io zany tsy tranquille mihitsy ahy. Raha teneko tsotra amin'ny fomba fiteny tsotra zany izy dia tsy tranquille. Satria misy olona ilana famonjena any, misy olona mila vahana fahotana any, misy olona mila mena fitiavana any, misy olona tiana hitoriana an Jesosy marina any. Halleluja! Mba hanana ny fiainana. Satria tahakon Jesosy. Ianao io manahoana? Ianao aloha mila vokin Jesosy. Ianao aloha mila fenon Jesosy. Ianao aloha tena mila miverina tsara ao amin'ny Jesosy marina. Atsapahanao zany hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotana. Atsapahanao hoe sambatra ianao fa zanak'Andriamanitra. Sambatra ianao fa afaka mifatotry ny fanadevozan'ny ota sy ny lalàna. Sambatra ianao fa voadio ny rano Jesosy. Ary sambatra ianao fa manana ny fanahy masina, mandresy fahotana. Ozy ianao hoe tsy ho tazomiko anahy reny zany fahasambarana zany, fa ho zaraiko amin'ny hafa ihany koa. Tiako azo ny famonjena ihany koa ny hafa. Fa tsy fantatrao hoe mandalo igny fiainany. Mandalo igny fiainany, vetivety igny fiainany, tsy hitahitany igny fiainany. Aiza le toe-panaraka an'Andriamanitra? Ilaozy ny fahazazana ara-panahy. Aza mijanona amin'ny fahazazana ara-panahy. Aza mijanona amin'ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa. Fa mofo dimy sy ny hazan-drano roa zany tamin'ny fiatomboa amin'ny ministeran Jesosy fotsiny zany. Anehoana fa hainy manao an'io. Fa manatona bebe koa an Jesosy mandrapatonga tery a Golgota, mandrapatonga teo Kalvari, teo tsisy resaka mofo dimy sy hazan-drano roa tsony. Fa teo tena tonga dia fo
miona amin'i Jesosy fotsiny raha lasaina bavy aho. Teo tonga dia tena hoe dématérialisation, tsisy resaka matériel, tsisy resaka fizika, fa resaka toe-po hoe zasy Jesosy fotsiny ity. Iza sisany teo? Jaona ny teo, dia Maria renin' Jesosy, Marta vitsivitsy sisany teo. Vitsivitsy sisany teo. Aiza izay fiangonana vitsivitsy zay? Ny ambiny dia le 10,000 dia le mofo 5 sy azan-drano 2. Ny ambiny dia le voky mofo 5 sy azan-drano 2 daholo. Tsy any amin'ny mofo 5 sy azan-drano 2 tsontsika. Tsy any amin'ny resaka manontany hoe iza amintsika reto ny lehibe. Tsy antsontsika. Tsy any amin'ny hoe teneno mba hizara lova amiko ny rahalago. Tsy antsontsika. Fa miakara bebe koa, miakara dingana bebe koa, miakara tendrombohitra miaraka amin'i Jesosy, eo atendrombohitra ao Golgota, eo Kalvari, eo janona daholo ny ambony rehetrarehetra. Tsisy resaka fiadiana tsony hoe zany lohany, ianao ny lohany, zany lehibe, ianao ty za tsy ty za tsy ty anao, ianao miavonavona amiko, ianao tsy mijery anahy, ianao zao mirotana daholo zany. Futilité zany, maivana be zany, tsy ilainy zany, miona amin'i Jesosy fotsiny. Halleluja. Mematotra amin'i Jesosy, manana toe-panahy miaraka amin'i Jesosy, hijery ny hafa mba mijery ny hafa. Halleluja. Zay le toe-panahy araka n'Andriamanitra, zay le toe-panahy an'i Jesosy. Efa hitako ny mofo 5 sy ny azan-drano 2. Efa hitako ny araton'ny tritra rehefa nakana trondro. Efa hitako ny matina tsangana. Efa hitako ny jamba nahiratra. Efa hitako ny bokany diovina. Efa hitako ny klemaina ny tsangana. Tsy mahafapo ahy zany, fa ny tena mahafapo ahy dia miona amin'le nanao andreo rehetrarehetra reo. Ny mahafapo ahy dia miona amin'le nanao andreo rehetrarehetra reo. Iza nanao andreo? Halleluja. Le nanao andreo ny tiako iaonana. Le nanao andreo ny tiako hita. Iza io? Jesosy Kristy io. Halleluja. Ty ampianatra antsika tsiraray avy an'izany rehetrarehetra zany. Tsy ho andevo ny fahotana tsony ianao rehefa tonga ao Golgota. Tsy ho andevo ny fahotana tsony ianao rehefa tonga ao Kalvari. Tsy andevo ny fahotana tsony ianao rehefa tonga ao pototry ny hazo fijaliana. Tsy ady amin'ny ota lava. Ota mahazo anao androany, mbola mahazo anao rapitso. Ota mahazo anao rapitso, mbola mahazo anao mbola amin'ny herintaona. Fa inona nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Raha ny ota mahazo anao androany mbola azo anao rapitso. Ota mahazo anao androany mbola afaka herintaona, mbola iny ihany. Fa matimaty fotsiny Jesosy e. Matimaty fotsiny Jesosy. Nompona tamin'ny hazo fijaliana fahatany fotsiny Jesosy. Fa mila malala ny marina ianao. Rehefa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, voaomby teo koa ianao. Rehefa nombona teo Jesosy, ilay tenanao nandova ota niaraka nombona tamin'i Jesosy teo. Ary rehefa voaomby teo iny, maty iny dia nalevina. Ary rehefa tsangana tamin'ny maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty ihany koa ianao. Dia manana fiainana mandrakizay, manana herin'ny fanamasina ao anatinao. Halleluja. Ny olona matsapa fanafahana no afaka hitondra fanafahana. Ny olona natsapa antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay no afaka hitondra fiainana mandrakizay. Ny olona natsapa famelan-keloka ny afaka hampanatena ilaza famelan-keloka. Ny olona nahazo fanasitranana no afaka hampanatena fanasitranana. Ary ny olona tena niona marina tamin'i Jesosy no afaka tena ampiseho an'i Jesosy. Fa tsy trano fivavahana, na tokom-pivavahana, na fombafomba-pivavahana. Ho tonga ny eny fanjakanao. Ho tonga ny eny fanjakanao. Azontsika tsaina ve zany hoe fanjakan'i Jesosy ho tonga zany. Zany hoe fanjakan'i Jesosy ho tonga zany. Zay ele hoe malahelo am-panahy. Misy etaeta-pamonjena ho an'ny hafa, misy etaeta-pamonjena ho an'ny hafa. Ka amoizanao torimaso, amoizanao sakafo, amoizanao vola, andefasanao vola, anomezanao vola, amoizanao materiel, andeferanao mihitsy amin'ny zavatra maro hoe mijanona daholo reto. Fa misy olona mila an'i Jesosy ery, mila mandeha. Mijanona daholo reto. Aloha reto. Fa fantatro fa ny tompo manao zavatra rehetra, fa za aloha andeha hanaparan'i Jesosy, atsaitsanana trano atsy, na atsendrefa trano atsy, azanoko daholo reto aloha. Fa indraindray tsika occupé loatra ny amintsika. Indraindray tsika préoccupé ny tsika foana, tsisy fotoana, tsy manam-potoana, tsy manam-potoana. Ka raha Jesosy koa niteny anao hoe tsy manam-potoana, taraiky teo ny ianao. Fa aiza ny fotoananao ho an'ny hafa? Aiza ny fotoananao amin'ny famonjena ny olona? Aiza ny fotoananao amin'ny fiainana, izarana fiainana ho an'ny olona? Ny anao efa ampy zay, efa hain'ny tompo io, efa karakarain'ny tompo io. Lazaiko anao zany. Fa noho ny etaeta-panahy ho an'ny olona, dia lavina ny zavatra rehetra. Mahafinaritra ke raha any an-trano zao matory maraina amin'ny 7 vao mifoha rehefa alady.
zay miasa foana latsinainka hatramin'ny zoma. Miala maraina dia mitsirika kely ny atoandro misakafo dia any hariva vao mody. Dia zay ve efa latsinainka hatramin'ny zoma efa zany dia mbola anaovanao fotoana bavaka indray sabotsy. Dia mbola asianao fotoana indray ve zany lahady. Alao kosa zay mba hakaina kely. Mahafinaritra ke zany e. Hoe mba manao vakansa fa alao aloha hijanona eo ny rehetrarehetra. Fa eo le etaeta-panahy, eo le alahelo am-po hoe anahoana ny olona. Izany omeny Jesosy fahasoavana, izany omeny Jesosy fitiavana, izany omeny Jesosy ny teniny, izany omeny Jesosy ny fahazavana. Misy any mangetaheta, misy any te azo ny teniny, misy any mandao manofa tômôbilina ohatriny namonjena fotoana aty, misy any mandao tsy haiko 4 kilometra rany ny sakafo maraina ny ary tsy nohaniny, sakafo atoandro mbola sy hainy rehefa avy eo, fa mangetaheta tenin'Andriamanitra izy dia tonga. Aiza ny etaeta-panahinao? Misy any avy any amin'ny avany Tomasina mihitsy tonga aty 360 tsy haiko 4 kilometra, mangetaheta tenin'Andriamanitra, mangetaheta famonjena. Ka ity raha ity nofo ity foana jerenao tsy anao nininna mihitsy ianao. Tsy anao nininna mihitsy ianao. Fa engany maniry ane mba ho takan'ny miahy ianao hoe mahafinaritra eto aminao ry mpanjaka. Zay ilaiko rehetra azoko aminao Zara mamoaka carte de visite tonga dia hoe intendant mpanjaka. Beta be ny anatona anao ianao mba akaiky mpanjaka ao mba hijereo vohevitra ao. Tsy important amiko zany ozy ny miahy. Nalahelo ny miahy, hita ho azy fotsiny, tsy foronony io. Lazaiko anao zany, tsy foronony io. Misy fotoana zany ianao malahelo am-panahy mihitsy. Nefa ianao jerena hoe tsara vady, ianao tsara asa, ianao tsara situation e. Fa jerena fa inona ty mampalahelo anao? Ka ianao rehefa antanina tena malahelo fa beta be ny olona mbola manoty e. Zay teny toriko rehetra zay mbola misy mbola andevy fahotana foana. So famafazana rehetra ataoko zao mbola misy tena zavatra incroyable be ao ambadika ao. Ka tsy ho faly amin'ny vary sy laokako sy ny anina misy tsy mahatelika anina kory ary satria misy zavatra important noho ny sakafo ao, misy zavatra important noho ny materiel ao, misy zavatra important noho ny vola ao, dia ny fanahinao, ny tenanao afaka fanadevozan'ny ota. Ary ianao koa rehefa ohatr'izay ianao afaka ao am-pitompo mba mieritreritra ny hafa ve ianao hoe mba manahoana moa ranon'iny zay, manahoana mele atsy zay, manao rehetrarehetra zao ke lazaiko anao raha ho amin'ny Mazanga zany zao andeha tsika andeha hitory filazantsara. Tsy hanao excursion ke tsika any, tsy hanao vacances any tsika any, na hanao touriste. Lasa lamody mantsy zao le hoe andeha hitory teny ny fiangonana. Dia any amin'ilay amoromboro ranomasina sy toerana tsara re. Tsy nahita misy anao andeha hitory teny ny fiangonana, andeha hitory teny aiza, andeha hitory teny anao tafika masina any aiza? Any mora feno be. Tsisy plazy any. Tsisy courant, dalony any. Eny any antsika mba lasa any mora feno be. Fa rehefa miaina anao dia lasa izy. Amin'ny Mazanga, eny ohatrantsika izany. Amin'ny Manoro, tao amin'ny Manoro e. Any a Sainte Marie, anao tafika masina Sainte Marie. Any a Nosy-be, croisade any Nosy-be. Andao any a Andigo. Sasany ary moa tafafita ho an'ny ranomasina mihitsy ho an'ny Paris, ho an'ny Allemagne, ho an'ny Suisse. Mbola tafita ray ho an'ny États-Unis, ho an'ny Canada. Fa indrisy fa ny akamarony tsy Jesosy ny hitanao e. Tsy Jesosy ny hitanao. Tsy mitsara olona tsika. Fa tsy mahita olona mibebaka ianao. Tsy misy aelo-panahy andeha hitory. Tsy misy etaeta-pamonjena ho an'ny hafa andeha hitory. Fa hoe sady mitory ny manao vakansy. Tsy misy etaeta-pamonjena ho an'ny olona. Tsy hoe sady mitomany eny mpitondra tômôbila tena mba azo famonjena reto olona andeha hanako reto. Fa rehefa misy toerana kely mafina, aloha mba hijanona eo akasary. Tsy mavita makamaka sary zany intsony rehefa tena hiady hitory an' Jesosy. Fa tsy hoe aloha mpanao selfie tsika sy anao hoe ty fitoriana tany a Nosy-be tamin'ny 2019 juin. Laza anay mandeha rehefa ty fitoriana tary a Full Point
tamin'izao tsy selfie vitanao zany tsony efa mangetaheta ny famonjena ho an'ny olona anao. Raha za mbola tsotsonao akasa za ajanony ny fankatsarinao iny. Miara mitory an Jesosy tsika fa tsy mandany andro manao selfie. Halleluja. Mangetaheta famonjena ho an'ny olona, mangetaheta fiainana ho an'ny olona, se concentré amin'ny fanjakany lanitra. Ory nge zao Nehemia zao e. Dia nangataka permission tamin'ny mpanjaka mihitsy izy. Nangataka congé tamin'ny mpanjaka mihitsy izy. Aizany tsy azo congé eo anao rehefa te hitory teny e. Aizany tsy azo permission eo anao rehefa te hitory teny. Ny tompo ny tompo e. Io tompo io mbola tompon'ny patron anao io. Ainy tompo mampiteny an'io patron anao izy avelao izy andefa misy lako azy ihany fa mirotana matan'i Jerosalema. Potika ny tanàna. Mbaika moa fa ianao mihitsy ny tompon'ny orinasa. Mbaika moa fa ianao mihitsy tsisy lehibe anao tsony ao. Halleluja. Mangetaheta nge ny olona raha lasaina ba fa lazaiko anao. Zay lazaiko anao zay hoe tsy hitsangatsangana ho an'ny Mazanga. Raha tsika mandeha bus io nge adiny 12 eo vao tonga any. Tonga any ianao reraka mihitsy mivoaka avao. Miodina rehefa eritretra ianao mbola ohatr'izay koa moa zany le lalana mandeha mody. Miodina lalana tsisy mavesatra iny traze iny. Lazaiko anao zany. Zao misy mangetaheta tenin'Andriamanitra dia mandeha tsika. Misy maniry an Jesosy ao dia mandeha tsika. Tsy ho antsika mihitsy io fa ho an'i Jesosy. Andany 7 millions d'ariary, 4 millions d'ariary. Mety ozy ianao mety tena azona tomobile kely anankiray tsaratsara tare zany. Na hoe ndao angonongolona ny 8 millions d'ariary, 7 millions d'ariary, ndao manao trano rehefa aveo anaovana fitoriana. Tsika sy manao trano anaovana fitoriana fa ny tompo tonga dia manome trano eny foana hoe ty indray anaovana fitoriana, ty indray anaovana fitoriana, ty indray fitoriana. Fa rehefa misy dépense, misy budget napetraka tompo, tiany andehanana. Na ohatrina rehefa ozy ny tompo hoe mila atao io ary mila famonjena ny olona. Tsy miferitraina amin'izany ianao. Hainy tompo manome an'io. Ary isaorana antsika ny amin'ny fitiavantsika izay efa manohana manome amin'izany asa zany. Fa tao anatin'io amin'izay Nehemia ke nandeha ny asa amin'izay Nehemia nangana matan'i Jerosalema e. Io koa zany tsy vita mitomany fotsiny eto dia zay dia lasa indray dia ny atao ihany ny atao. Firifiry zay ranomaso efa latsaka zay. Firifiry zay fa anao amin'izay azy Jesosy. Mety maharitra kely latsiray, maharitra kely talata, tonga ny larobia efa mirotana indray. Tonga indray ny lahady anao indray azy Jesosy, anao foana indray ahy. Dia ohatr'izay foana ve? Io koa tsy azo forsena fa io zavatra vao anaty. Hitanao le Nehemia hoe vakio tsara nge hoe nalahelo izy izy ny tomany ny fadianina andro malalina tsy nahita tory mba ohatr'izany ve tsika e? Mba ohatr'izany ve zary fiangonana? Isaintsaina fanan'olona ray hovonjena ve mba tsy mahita tory ve ianao? Isaintsaina fanan'olona na fianakaviana anankiray hovonjena ve mba tena tsy mahina-kanina ve ianao? Sa ianao le anisan'le milipa be atao tany, le mivoko be sy ny faly be foana amin'ny olona rehetrarehetra. Hoe la vie est belle. Marina fa mitanao ny tompo, marina fa mameza ilainao ny tompo, marina fa mameza ohatran'ny Nehemia atao amin'ny mpanjaka. Fa tsy mifikitra amin'izany ianao e. Fa manana etaetan'izany ve ianao hoe manona reto olo reto, mangetahety reto olo reto, maniry famonjeny reto olo reto. Fa ho anao aloha voalohany indrindra. Raha za foana ny anentana anao sy teny anao avy ety ivelany reraka dia reraka koa ianao. Fa ny tena tsara mihitsy ianao manana tonga dia misy enerzia vao anaty avy amin'ny fanamasina, mandeha ho azy fotsiny. Tsy mila tenenina. Ka io le révélation, io le tonga dia kitihan'ny fanahy masina indray mandeha, kitihan'i Jesosy indray mandeha, dia avy ao anaty mihitsy le izy dia mandeha, dia mandroso. Manana etaeta mpamonjena ho an'ny hafa. Malahelo ampanahy. Halleluja. Tsy miparadinao tsony. Raha resaka evangelika, tsy any amin'ny resaka ataoko hoe fandaniana ipona volanao sy ny fanananao tsony, fa fandaniana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no afaka ataoko hamonjena ny olona?
fa indraindray zavatra ataontsika, indraindray zavatra vidintsika, indraindray zavatra atsika jereo kely nge firy ny tena zavatra tena hoe amin'ny teny frantsay hoe essentiel. Ny essentiel dia hoe zavatra tsy azo elana, fa tena hoe tsy maintsy io io kosa tsy maintsy io tsy maintsy atao. Fa ny ankamaroantsika amin'izao 2019 zao, le société mihitsy mahatonga an'io dia zao be da be ny atsika ny tsy essentiel tsony, fa ny essentiel lasa tsy essentiel, ary ny tsy essentiel lasa essentiel. Azonao ve zany? Be da be zany zavatra efa amin'ny teny gasy izy dia aitraitra, efa azo na misy na tsisy efa tsy mampanino, tsy ilaina. Dia be da be ny atsika ny zavatra tsy ilaina lasa ilaina. Be da be ny atsika ny zavatra tsy dia important lasa important, dia lasa mandrera-tenany amin'izany tsika. Marina sa diso? Marina sa diso aloha? Lasa mandrera-tena amin'ny zavatra tsy important tsika. Tsy important amin'ny Jesosy, fa mety important aminao, important masony olona, important masony zao tontolo zao, important amin'le société hoe rehefa ny société zany mametraka lasitra raha atao amin'ny fiarahamonina dia mila ohatrohatran'izao ianao, mila ohatrohatran'ity ianao, mila manana andresy ianao, mila manana confort ohatran'ity ianao, mila manana ohatran'ity ianao, mila manana ohatr'izao ianao. Zany hoe zay le lasitra zao tontolo zao, zay le fomba zao tontolo zao, dia iny koa anao fa le manaraka an'iny. Nefa ny ten'Andriamanitra efa miteny hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao, aza manaraka ny fomba zao tontolo zao, aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Nefa ianao matetika dia voabaiko ny zao tontolo zao, zay fomba zao tontolo zao, dia raha iny tsy maintsy atao dia tsy maintsy iny koa ny ataonao. Tsy manana ohatra moa za, fa be da be ny mety afaka ohatra raisina amin'izany. Be da be zany ny antsika le ataoko hoe artifisy, kisarisary ety ivelany, fombafomba afaka elana. Be da be ny antsika hoe aingokaingony fotsiny, nefa iny aingokaingony fotsiny ianao iny tena important amin'ny olona ria be raketa, amin'ny olona any Androy, amin'ny olona any Ambofobe, amin'ny olona any amin'ny faritra Terbe any. Le aitraitranao eto zavatra ilaina any aminy. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Be da be ny antsika ny superflu zany zavatra mihoatra tsy ilaina. Ahoana hoy izy Paul matsy ny Timoty? Tsy natondra na inona tsika raha tonga teto amin'izao tontolo zao, ary tsy atondra inona na inona tsika raha hialy eto amin'izao tontolo zao. Noho izany, raha manana ny otafiana sy ny osotrona sy noanina dia ahoana? Aoka ianona ny amin'izany, aoka ianona ny amin'izany. Fa zay mahita-karena dia tafalatsaka ao anaty sangodimpanina ao, ary nanindrona ny tenany, ary niala tamin'ny finoana. Fivavahana lazaiko anao ny ankamaroany dia mampianatra anao mahita-karena, mahita-karena. Fa ny Jesosy simple, ny Jesosy simple. Io tsy tenenao hoe zany nge efa tamin'ny andron' Jesosy zao efa tsy mety tsony raha tsisy an'ity, zao efa tsy mety tsony raha tsisy an'izao, zao efa tsy mety tsony raha tsisy an'ry. Mieza foana miverina amin'le fahatsoranao amin'ny Jesosy. Dia asaoko mandiny teny ianao zao, asaoko mandiny teny ianao zao fotsiny lazaiko anao. Inona zavatra mihoatra be aminao? Inona zavatra tsy lasa ohatrany hoe mahitaita fotsiny eo aminao ao? Fa za miteny aminao eto anatrehan'i Jesosy reny dia inona tokony ataoko Jesosy? Inona tokony ataoko Jesosy? Ary aza miazakazaka amin'ny ahitaitra intsony, aza miazakazaka amin'ny rendrarendra intsony, fa miena amin'izay onony dia manana etaeta famonjena ho an'ny hafa, ho an'ny olona very mirotana ny mandan'i Jerosalema. Tsy malahelo ve ianao eto Madagasikara mandeha any amorontsiraka ianao, mandeha any amorontsiraka ianao manjaka ny tourisme sexuel, ireo vazaha vahiny ireo anararoatra ny akamarony. Misy ny vazaha tsara fo ary te hiasa tsara ho an'i Madagasikara, fa ny akamarony vazaha eny amorontsiraka rehetrarehetra reny anararoatra ny zaza malagasy fotsiny. Tourisme sexuel, mahantra koa le malagasy, mahantra ny ankizy dia tsy alefa mianatra fa lasa alefa mivarotena mihitsy. Mbola hinan-kanina ve ianao raha malala an'izany? Mbola faly aminao eto ve ianao raha malala an'izany? Ataonao ahoana ny anjery fotsiny loza manjo ny firenenao?
Lasa fanambadiana tsy fanambadiana noho ny fitiavana intsony fa fanambadiana par intérêt. Raha ataoko hoe malagasy fotsiny lasa tsisy intsony ny soatoavana. Fa raha miverina anatin'ny baiboly tsisy fahamasinana, tsisy tahotra an'Andriamanitra. Midadasika ny sehatra eto Madagasikara, mila itoriana. Midadasika ny sehatra eto Madagasikara, mila itoriana. Fa zany ny zavatra misy. Betsaka ny ory, betsaka ny nampahoriana, betsaka ny mahatra, betsaka ny malahelo, betsaka ny mitomany, betsaka ny anaty fahantrana, anaty fahoriana. Dia ianao nefa mbola faly, ianao nefa afa-po, ianao nefa milaza hoe tsy niary fanana be ary tsisy mahory, dia ozy tompo ianao le mitazaka, ianao mahatra, ianao ory, ianao malahelo indrindra. Fa manana etaeta-pamonjena ve? Ary indrindrandrindra manana etaeta ho afaka amin'ny fahotana ve? Lasa lany leritsika amin'ny fety-piangonana, lasa lany leritsika amin'ny resaka anniversaire, lasa lany leritsika amin'ny resaka séminaire, amin'ny resaka convention, amin'ny resaka fionam-beny zao rehetrarehetra zao, amin'ny resaka isan-keritaona zao rehetra zao, fa ny ankamaroany rehetrarehetra ireny tsy Jesosy ny hita ao, fa fomba fanao, fanehoana olona, fantaniam-poana sy mitondra fiainana. Ho anao indrindra aloha eto voalohany indrindra, aoka ianao tena hibebaka marina raha mbola misy fahotana malaky mahazo anao. Fa za miteny aminao, za miteny aminao zao, za miresaka aminao zao, tsy normal zany hoe fa amin'ny Jesosy nefa mbola andevona fahotana e. Ny atongavan'i Jesosy dia ny hanafaka anao tsy ho andevona fahotana intsony. Tsy normal zany hoe mbola andevona fahotana ianao. Tsy niona tamin'i Jesosy ianao zay raha mbola andevona fahotana. Fa tsisy hoe andevona fahotana. Ny dika zany andevo zany nge tsy afa-miala e, ao foana e. Ka ahoana ny nafatezan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana, anala baraka an'i Jesosy ianao, raha milaza ianao an'i Jesosy nefa ianao mbola andevona fahotana. Mbola andevona fahazaran-drasy isan-karazany. Ny nahatongavan'i Jesosy dia ny hamotika an'ireny. Ary raha mino ianao dia hanafaka anao amin'izany Jesosy, tsy ho amin'izany intsony ianao. Alleluia. Alahelo am-para, hita-pamonjena ho an'ny hafa. Manana vesatra famonjena ny olona, manana vesatra ho an'ny filazantsara. Teny misy hoe losako raha tsy mitory filazantsara. Na tsy mitory ianao mety hoe tsy voatery mahay miteny ianao, mitory filazantsara tsy voatery hoe miteny foana, fa maneho fitiavana, manohana ny asa, mitondra mbavaka. Sujet de prière anao zao dia ianao foana, dia ny zanakao, dia ny vadinao, dia ny asanao, ianao foana. Koa hoe ny anavy moa tsy ataoko, raha misy tsy mamelany azy indrindra ny ankohonany dia ratsy noho ny tsy mino izy. Fa misy fotoana io raha lasaina bavy adinonao satria efa Jesosy mikarakara an'io. Tsy hoe tsy miraharaha ianao. Fa misy fotoana io etaeta-pamonjena ho an'ny hafa fotsiny. Lazaiko anao zany. Noho izany, noho izany, noho izany. Evero ny lalanareo. Evero ny lalanareo. Evero ny lalanareo. Evero ny toe-ponareo. Manahoana ny toe-ponareo? Manahoana ny toe-tsainareo? Inona no mbola tanjona be anao eo amin'ny fiainana? Inona no mbola tena mampiazakazaka anao? Fa raha ny toe-pon'i Jesosy dia ny alahelo am-panahy. Raha ny ao am-pon'i Jesosy dia ny alahelo ny olona ho voavonjy. Raha ny ao am-pon'i Jesosy dia tena hoe etaeta-pamonjena ho an'ny olona. Zany ny ao anatin'i Jesosy. Zany tao anatin'ny etaeta-pamonjen'ny Paoly koa zany. Ozy Paoly hoe tsisy ahiko be fiainako tsony. Tsy zavatra mamaika be anahy fiainako tsony. Fa mamaika anao ozy Paoly dia zao, anatanteraka an'ilay fiazakazahana napetraka Jesosy. Anatanteraka an'ilay fiazakazahana napetraka Jesosy. Niteteny faritra maro Eoropa io Paoly, nitoriana ny filazantsara marina. Tsy fotoana ny kilalao tsony zao tompoko. Tsy fotoana ny teatra sy ny comédie musicale tsony zao. Fotoana metrahana ny olona hoe ianao ke ka mipetraka eo ambony bomba. Bomba ange io ipetrahanao io e. Samy hafa be ny toe-pon'olona raha zay nazy hoe bomba io ipetrahanao io sy ny tena hoe tahito anao rahalahy, merci d'exister. Dieu est bon.
Tsy vita misarikarika sy tsaratsara fanahy. Zareo tsara fanahy daholo. Zareo mahafinaritra be daholo sy tsara ny tsara fanahy, tsara mahafinaritra be daholo. Fa tsy mahavonjy miditra any an-danitra ny tsara fanahy sy mahafinaritra be daholo fa lazaiko anao. Raha ho teneko fotsiny ianao hoe tahiny tompo mahafinaritra, tsara ny miarady, tsara miara-mikamba, nefa ianao mijangajanga tsy ho teneko ianao mialava fijangajangana. Nefa ianao anaty risoriso tsy ho teneko ianao mialava anaty risoriso. Nefa ianao anaty lainga, ianao anaty fornication. Firaisana aranofo ivelan'ny fanambadiana, mialohan'ny fanambadiana, tsy ho teneniko ianao. Dia izay le bomba. Dia zamorso io potika eo ianao. Dia mila miteny aminao hoe eto ambony bomba anetsika e. 2019 zao eto ambony bomba tsika. Tsara ny manao louange, tsara ny manao adoration, tsara ny manao hira tsara maro isan-karazany. Fa misy fotoana tsy leran'izany. Misy fotoana tsy te hidera. Misy fotoana tsy te hanao louange. Misy fotoana tsy te hanao adoration. Misy fotoana te hitomany fotsiny dia mangina fotsiny. Misy fotoana mavesatra be io vavy io hanao louange zany. Misy fotoana mavesatra be io vavy io hanao fiderana sy hirahiry zany. Misy fotoana io mipetraka fotsiny zalo zao teo dia mipetraka fotsiny satria navesatra tato anatiko hoe manahoana moa ny fanahin'olona vonjena. O dia nijery an'andro teto davant teo tsy mira misy izy, tsy manan-katana sy zay le tariny fanahy. Za tsy te hanao routine be hoe louange sy sisa rehefa tonga amin'ny valo sasany hatramin'ny sivy dia sisa sy fa mihaino fanahy inona marina ny tiany tompo lazaina. Inona ny toe-po tiany tompo ananana. Famonjena ho an'ny hafa, famonjena ho an'ny olona. Mila mahatoky ianao. So ianao ny asa ny lalao fotsiny ara-pilazantsara. Lalao fotsiny ara-pilazantsara. Tonga fotoana fitsarana tompo. Ianao tsy natoky mihitsy tamin'ny fotoana. Ianao tsy natoky mihitsy tamin'ny vola. Ianao tsy natoky mihitsy tamin'ny miasa fanompona. Fa ianao baranaham be ianao. Io zay midira ihany ianao fa ianao tsisy galona ho azonao mihitsy. Tsisy couronne. Tsisy loka. Taoko amin'ny teny frantsay ty dia azonao tsara fa ndraindray koa le teny frantsay azon'ny teny gasy. Soyons sérieux. Miaraka amin'ny Jesosy. Soyons sérieux avec Jésus. Ok zay miany ihany. Sy manao kilalao fotsiny an'ity vavahany ity. Fa na atao ty dia tena atao. Na tsy atao dia mijanona. Hoy Jesosy hoe aleo mafana ianao. Aleo mangatsiaka ianao. Fa za tsy tia raha matimaty ianao. Raha matimaty ianao dia alohan'ny vavako. Na anao na sy anao. Rehefa tejavon'i Jesosy zany dia extrême. Na ianao tonga dia an'i Jesosy dia tena engagé 100% mafana extrême mihitsy. Fa tsy tian'i Jesosy ny atenatenany. Tsy hay hoe ahoana, tsy ambony, tsy ambany. Tsy mafana, tsy mangatsika. Alao tonga dia mangatsika ianao raha dia hitako hoe mangatsika. Soyons sérieux avec Jésus. Aoka ho sérieux amin'izay tsika miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa tena an'i Jesosy dia miady. Aza misangisangy fahotana tsony. Zay tsy tokony namana tsy tokony erahana, aza erahana tsony. Zay toerana tsy tokony aleha, aza aleha intsony. Zay zavatra tsy tokony jerena, aza jerena intsony. Zay zavatra tsy tokony atao, aza atao intsony. Fa aoka tonga dia 100 isan-jato any amin'ny Jesosy fotsiny. Dia maharitra ao. Miadiny atsara ny finoana ny anarantsika tamin'ny herin'ny androany. Halleluja. Fa lany andro ianao. Raha ohatra ianao mbola hilalao fahotana, tonga eto ianao alahady, mamonjy fotoana ianao sisy, nefa ny fahotanao mbola ao ihany. Ny andevonana ny fahotana na tongavan'i Jesosy. Ary mila miona sérieusement amin'ny Jesosy ianao. Andevonana ny hotanao, ary iainanao amin'izany fahamasinana zany. Fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita an'Andriamanitra. Halleluja. Ary rehefa miaraka amin'ny Jesosy, aza moyen. Zany hoe aza eo no eo, aza médiocre, zany hoe aza atao ratsy noty. Fa atao voatra ny fanaovanao noty tsara be any am-pianarana hoe le meilleur, aoko anao le meilleur koa amin'ny Jesosy. Raha misy zavatra sérieux raha lasaina bavy mihoatra ny sérieux dia ty fiarahana amin'ny Jesosy ty. Raha ataonao sérieux ny fianaranao, ataonao sérieux ny asa fitadiavam-bolanao, ataonao sérieux ny asanao, entreprise-nao, ataonao sérieux rehetrarehetra io. Tsara zany fa ataonao sérieux. Fa ataovy sérieux mihoatra an'io miaraka amin'ny Jesosy. Ataovy sérieux miaraka amin'ny Jesosy raha lasaina bavy. Maratra ny fon'i Jesosy fa lazaiko anao. Mangetaheta ny fon'i Jesosy fa lazaiko anao. Ary ohatra ny Paoly tao Filipo hoe mitomany an-dranomasy mihitsy aho. Satria tsy mahita olona mitovy anahy hoy izy Paoly.
fa izy rehetrarehetra dia samy mitaziny anazy daholo. Ny kipo no Andriamanitra, ny famenarany voninahiny tsy mitady afa-tsy ny anazy izy. Dia mitomany an-dranomaso ao izy. Aleloia! Mijoroa amin'ny fahamarinana. Mijoroa amin'ny fahamasinana. Aza miaroaro amin'ny fivavahana sy izy. Aza miaroaro amin'ny resaka vola, fitadiavam-bola filazantsara. Fa rehefa diso dia diso, rehefa tsy mety dia tsy mety. Mba ahitany olona hoe izay ny lala marina. Fa ianao misavoam-boana miazoazo, isavoam-boana sy azoazo daholo ny ao aorianao. Azonao ve zany? Tapitra ny filazantsara marina teo amin'ny Jona apôstôly. Dia nanomboka teo amin'izay ny azoazo ny fiangonana. Dia ny ankamaroan'ny fiangonana dia miazoazo. Dia rehefa miazoazo tonga dia miazoazo ny aoriananao dia tsy hitantsony hoe inona tena marina. Flou. Inona le flou? Manjavozavo. Confusion. Inona le confusion? Fangaro. Fa inona le tena filazantsara? Tsy hitantsony. Mamindra fo Jesosy. Amen. Fitiavan Jesosy. Amen. Fitiavan Jesosy. Amen. Fa ny fitiavana tsy midika manaiky fahotana. Fitiavana tsy midika tsy mitory fibebahana. Fitiavana tsy midika fandavana ny ota. Raha misy tena rôlina fitiavana Jesosy, zany rôlina fitiavana zany izy misy fitiavana. Fa tsy nanaiky fahotana Jesosy, tsy ndray tsy kombakomba fahotana Jesosy. Mitory fahasoavantsika, mitory fitiavantsika, mitory famindram-potsika, izy daholo zany. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany entitra amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Entitra amin'ny resaka fahamasinana. Aleloia! Teny aminao ve Jesosy? Miresaka aminao ve Jesosy? Azonao ve le fanahy toe-panahin Jesosy androany? Rehefa azo amin'izay ka mbola azonao zao dia isaorana Jesosy. Raha zao tena hoe nanotsakotsana anao Jesosy ny amin'izay teny izay, mba tsy ovany ianao fa handroso anatin'izay. Ao anatin'ity toriteny ity raha lasaina bafy dia zao hoe misy fotoana rehefa mijery ilay toriteny natao nanomboka tamin'ny voalohany ireny, tamin'ny tsy mbola fotsy volo. Dia ianao rehefa mijery ilay izy ay injana be zany teny zany. Dia alainao indray ny toriteny mana ay zany daholo ve ilay izy. Dia mandroso ianao zany dia izay mandeha kanota. Ianao mazana zao mba tsisy toriteny mba manafisaka, mba mampifalifaly an'ireto olona reto. Dia Jesosy tsy hamalifaly olona ny atao. Tsy hamalifaly olona ny atao. Fa mitondra kifafa ny atao anadiovana trano. Mitondra aspirateur ny atao. Mitondra lavazy à haute pression ny atao hamonjena ny olona. Fa tsy resaka famalifaliana olona. Halleluja! Noho izany, samy mitondra bavaka dia samy matsiaro am-bavaka, tsy ova ny afatra fa zay hoe fahamasinana, fibebahana, tahotra an'Andriamanitra, etaeta-pamonjena ho an'ny olona. Miteny olona ianao koa dia tena tsisy afa-tsy fibebahana notorianao. Ianao koa dia tsisy afa-tsy resaka tahotra an'Andriamanitra notorianao. Ianao koa dia tsisy resaka tena ohatran'ny matonga saina be foana notorianao. Masina ny lanitra. Masina ny lanitra. Masina ny miditra any. Ary rehefa masina ny hiditra any atonga anao masina, tsy maintsy ampiasaina ny afo. Ny afo zany mandoro ary manala ny loto. Tsy maintsy ampiasaina ny kanota, tsy maintsy ampiasaina ny sabatra, tsy maintsy ampiasaina ny rano. Tanao zany fanoharany ten'Andriamanitra, tahaka ny afo ny teniko, tahaka ny kanota ny teniko. Tahaka n'inona koa? Tahaka ny rano ny teniko, tahaka ny sabatra ny teniko. Fa tsisy mihitsy tao hoe tahaka ny tsy haiko, inona ny azo anoharana azy zavatra malefadefaka? Inona? Plumeau. Tsy tahaka ny plumeau ny teniko. Hoe zavatra malefadefaka, éponge malefaka. Hitanao rehefa le avy mety vola anao dia ataon'ny mpanety an'ilay ohatran'ilay malefadefaka kely zay, misy ohatran'ny pianina kely zay. Tsy napetraka ny tompo mihitsy ohatr'izay ny teniny. Na hoe tahaka ny tsy fantatra hoe. Fa tsy miova ny ten'Andriamanitra ho mahatsy ireo mandrakizay. Afo, kanota, sabatra, rano. Mahery vaika daholo rehefa lazaiko anao. Afo, kanota,
sabatra rano. Ka ianao rehefa andehanao misy aoka andeha amin'izay alehanao zany a, reo no ao afaka no tsy sabatra rano. Fankahita zay mifankahita aminao, mifanena zay mifanena aminao, satria izay no apetraka ny tompo ao anatinao. Asarotiny Jesosy amin'ireo zavatra napetrany ao aminao reo, mahatonga anazy tea anananao alahelo am-panahy fa tsy aroaro amin'izao tontolo zao. Farany amaranantsika azy, zao ny zavatra misy. Fibebahana marina, miainga ny fibebahana marina. Mahafinaritra be ao na amin'ny asan'ny apôstôly ao, 20 rehefa nitory Petera, tory Paoly ny amin'ny fanamasina, tory Paoly ny amin'ny fibebahana. Dia hozy izy ny voasoratra tao hoe tonga ny magicien dia nitondra ny odiny napetrany teo. Tondra ny magicien, mpanao mazy zany, tondra ny boky ny anarany efa 4 taona amina ohatry iny, netiny teo dia nidorana. Netiny teo daholo dia nidorana. Jereo kely nge amin'ny asan'ny apôstôly 20. Asan'ny apôstôly 20 andiny fa 17. Asan'ny apôstôly 20 andiny fa 17. Ary fantatry ny Jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy zany, dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy. Le zanaka Iskeva le voasoratra ambony io. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Olona ny bebaka reo zany, niaiky ny fahotana. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Ary no ny voantotaly no tokombidiny dia hita fa volafotsy 5 alina zany. Fitoriana fibebahana, fitoriana ny tahotra an'Andriamanitra, fanambarana an' Jesosy mangarahara tsy mifangaroaro. Dia hoy izy hoe maro mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 5 alina zany. Fatratra toy izany ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Fatratra toy izany ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Satria nahoana izy io resaka io Paoly io, izy io Paoly io nandà ny ho sambatra sy lamina eto tany io. Ary tsy vitany nandà izy fa Jesosy mihitsy no nifidy azy ary nitondra azy ho amin'ny lalan-tsarotra rehetrarehetra, tondra azy amin'ny ady rehetrarehetra, tondra azy amin'ny zavana manahirana rehetrarehetra, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria nisy asa goavana be tao anatin'izay. 5 alina ozy volafotsy. Hoe tao anatrehan'i Jesosy tokony hodorana rehetra any aminao. Hoe tao anatrehan'i Jesosy fahotana rehetra mila entiny eo aminao. Izay tokony hibebahana rehetrarehetra tsy akanavaka hoe teo anatrehan'i Jesosy aminao. Confesy reo zany nanaiky teo ampabe maso teo anatrehan'ny olona hoe zao ny fahotako manaiky hiala. No ny asa fanamasiny zany rehetrarehetra zany. No ny asan'ny fanamasiny zany rehetrarehetra zany. Ianao koa rany ekeo anatrehan'ny tompo izay fahotana, ekeo anatrehan'ny tompo izay zavatra tsy rambona rehetrarehetra, ekeo anatrehan'ny tompo izay zavatra tsy izy rehetrarehetra, ekeo anatrehan'ny tompo raha ohatra ka tsy mbola nanatoe-panahy ohatran'ny Nehemia ianao. Fa ny ianao ihany ny ianao efa fahotana koa zay. Noho izany eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra no ametrahako antsika. Za koa mipetraka eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Raha teo ampiasain'i Jesosy ianao, raha teo ampiasain'i Jesosy ianao, misy vidiny io, misy zavatra fo io, misy fisainana miovy io, misy fironana miovy io, mirona ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany lanitra ny tanjony. Atoloran Jesosy ny fonao. Raha be kilalao ianao teo aloha teo, raha varina ianao teo aloha teo, ampy izay fa varimbariana amin'izay.
raha nifantoka teo aminao foana ianao teo aloha teo ampy zay betsaka izay teny zay fa zay ny lazaina teo hoe ndao hiakatra eo Golgota ndao hiakatra eo Kalvari tsisy nina afaka entinao eo fa ianao ihany alleloia ny ambiny lasa daholo orony fo madio Andriamanitra no avozy olona marina fanahiko atao anatika aza manesitra fananao masina hiala amiko toano fanahy mazoto aho sambatra ny malahelo am-panahy azy ny fanjakany lanitra sy izay alahelo am-panahy zay ho anao a Jesosy ho anao fotsiny a Jesosy halleloia petsaka nefa nahazo nahita expérience tamin'ity fiainana ity ary ny tena nahita expérience be indrindra tamin'ity fiainana ity dia latsona mpanjaka hoe Solomon fa io Solomon io rehefa tonga ny fiafaran'ny fotoanany dia ozy izy hoe zavapoana dia zavapoana zavapoana sy misambotrifotra tenitenen'ny farany dia ozy hoe Andriamanitra anao tahory Andriamanitra anao tahory fa ny zavatra io dia hoentin'Andriamanitra ho tsaraina avokoa na tsara na ratsy teny zao aza manao ohatra ny Solomon itsonika hanandrana kandrana an'ity rehetrarehetra ity fa soa raha fa mba nisy Solomon talohanao alleluia soa fa nisy Solomon talohanao dia efa niteny hoe zavapoana dia zavapoana zavapoana misambotrifotra noho izany ianao mandrosoa miaraka amin'i Jesosy vonona ve ianao orisy midradradradra ozy ny ao amin'ny Jakoba 4 orisy midradradradra mitomany aoko tonga sainareo ny amin'ny fahotanareo aoko tonga sainareo ny amin'ny fahotanareo ory midradradradra mitomany diovy ny tenanareo sasao ny tenanareo noho izany akaiky Jesosy dia heverina akaiky Jesosy dia heverina ndao alamina zay tokony alamina rehetrarehetra zay tokony alamina rehetrarehetra ndao hifonana zay tokony hifonana ndao tena hoe ory eo anatrehan'ny tompo tokoa ary angety hitan'izany toe-panahy tahaka ny miazana samy mivavaka ary eny am-pitoerana eny mametraka anao amin'ny fiainanao Jesosy androany mametraka anao amin'ny fiainanao Jesosy androany ary mampafantatra anao sitrapony izy androany omeny fotoana ianao andinia tena dia nokana fotoana mihitsika izao lavo ny fahotana rehetra lavo ny fahotana ry tanora lavo ny fahotana ry tanora ialao zany antosiro zany mivavaha mifona mibeba